Ho aminareo mandrakariva ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fifaliana trano riavana ny manolotra mofinaina ho antsika amin'izao fiandohan'ny herinandro vaovao izao. Filazantsara anaty fotoan-tsarotra. Filazantsara anaty fotoan-tsarotra. Zany no ambaran'ny mofinainantsika anio. Marka 13.9 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 13. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa mitandrema ianareo, fa hatolotra amin'ny Synedriona sy hokapohina ao amin'ny synagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko ianareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha, koa raha mitondra anareo hatolotra izy, dia aza manara teo izay holazainareo, fa izay teny homenanareo amin'izany ora izany no holazainareo, fa tsy anareo no hiteny, fa ny Fanahy Masina. Ary ny raha hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanany hitsangana hanohitra ny ray ny aman-dreniny ka hafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjeny. Ray Masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Filazantsara anaty fotoan-tsarotra. Rehefa nanao dinidinika tamin'ny tompo ny mpianatra momba ny haharavan'ny fanjakana ny amin'izay hahavian'ny farany, dia nampianarin'i Jesosy Kristy izy ireo ny amin'ny zavatra tsy maintsy hitranga mialohan'izany. Ambaran'i Jesosy fa mialohan'ny faharavana dia isy fahasarotam-piainana amin'ny endriny maro. Ary tafiditra ao anatin'izany fahasarotam-piainana izany ny fizahan-toetra mahazo ny mpianatra, mahazo ny mpanompon'Andriamanitra. Misy dikateny sasany azy zany amin'ny filazantsara hafa izay milaza fa izao fizahan-toetra izao dia manaraka ao aorianany fiantsoana ny mpianatra. Zany hoe tena natao ho an'ny mpianatra mihitsy ity karazana fizahan-toetra anankiray ity: andalo fisedrana, fahoriana, fanenjehana. Eny hoentina ho hatolotra amin'ny Synedriona sy hokapohina amin'ny synagoga, hisetrasetra aminy ny fahefam-piangonana. Ary retsakilan'izay dia tsy hitsitsitsitsy azy ny fahefam-panjakana, hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ho vavolombelona. Amin'izany rehetra izany dia ambara fa tsy ireny karazana fizahan-toetra mahavayvay mahazo ny mpanompon'Andriamanitra ireny akory no ampitsahatra na ampihemotra amin'ny fitorianan'ny filazantsara, fa voalaza mazava mihitsy eto amin'ny andininy 10 manao hoe: ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Tsy izay sakana na zava-manahirana ny antson'Andriamanitra amin'ny voantso no tsy hitoriana ny filazantsara, fa baiko tsy azo hidivirana, tsy voasakan'izan'izy zany. Ary any amin'ny tenin' Jesosy hafa aza dia misy teny mihitsy fa tsy ho tonga ny farany raha tsy voatory amin'ny olona rehetra aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Tena hery tokony hisikinam-ponitra hitoriana ny filazantsara mihitsy arak'izany ny fanenjehana sy ny fizahan-toetra mahazo
ary ampanantenan'i Jesosy Kristy fa na inona toe-javatra misy dia ny Fanahy Masina mihitsy aza no manome ny teny entina hiatrehana ny fanenjehana, entina hitoriana ny filazantsara ao anaty fisedrana sy fahasahiranana. Ny Fanahy Masina mihitsy no hisolo vava ny mpanompon'Andriamanitra izay voahenjika, izay andalo fizaham-toetra ka tsy izy no hiteny fa ny fanahiny ray dia ny Fanahy Masina zany. Efa hitantsika raha teo any amin'ny Jaona 4:4, ny 9:10 fa io Fanahy Masina io ilay omena anarana ihany koa hoe fanahiny fahamarinana, ilay antsoina hoe parakleto na mpisolo vava. Arak'izany dia na toy inona zava-manjo ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpitory filazantsara iraky ny ray na hoentina eo anatrehan'ny izay mpanapaka rehetra dia ambara fa fahefana voafetra ihany ny fahefana sy ny fanjakana izay hitsara azy, fa ilay Fanahy Masina izay tsy voafetra kosa no homba ny mpanompon'Andriamanitra. Na toy inona endrim-pahoriana izay sedrainy, hitantsika eto ohatra fa hisy andro mahory tokoa hifamono ny ray sy ny zanaka, eny hifandrafy ny mpirahalahy kanefa dia ambara fa tsy hakasika ny mpanompon'Andriamanitra izay mino an'Andriamanitra zany, fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Riavako malala ao amin'ny Tompo, andro farany izao andro iainantsika izao, andro farany tsy tokony hatahorana na hampiemotra, fa andro farany ahatsiarovana fa tsy hirery ianao fa omban'ny Fanahy Masina mandrakariva amin'ny zavatra rehetra izay atao. Mpanompon'Andriamanitra tsy levon'ny andro farany fa aseho mandrakariva, fa tsy sakana akory ny fizaham-toetra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fizaham-toetra hiamafy tsy maintsy isy zany, isy andro mahory efa voalaza, efa voambaran'i Jesosy zany, kanefa eo anatrehan'izany ny filazantsara tsy maintsy toriana, ary ny Fanahy Masina no kitro hifaharan'ny fitoriana ny filazantsara ao anaty fotoan-tsarotra. Dia mampahereza ary ny fonareo, mampahereza ny fanomponareo izay ataonareo amin'izao andro farany izao. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy sy ny Fanahy Masina, lay fanahy mpanavao, lay fanahy mpampahery, lay fanahy momba anay amin'ny fotoan-tsarotra lalovana rehetra, lay fanahy tsy mandaona mahafoy anay mihitsy. Misaotra anao zay Tompo fa ankehitriny mametraka eo ambany fahasoavanao ny tontolo andronay, ity herinandro diavinay ity, tafiditra indrindra ao anatin'ny herinandro sambatra, hiatrehana ny fankalazana ny fiavianao mpamonjy, kanefa hibanjinana ny fahatongavanao, lay ho avy amin'ny kery, amin'ny fahefana, lay ampitsahatra ny fahefana voafetra ananan'ny mpanapaka sy ny mpitsara n'izao tontolo izao. Ianao lay manana ny fahefana tena izy, tsy fahefana sandoka, fahefana mandrakizay. Aminao no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.